ho an'izay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso ny masina ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Amen. Anio alarobia fa 12 febroary 2024 andro fahatelo amin'ny herinandron'ny fianakaviana iarahana amin'ny sampana tanoa kristianina Zanjina, ny sampana sekoly Alahady sy ny tsatan'ny fitiavana. Imbajinantsika aloha hevitra hoe mamonjy ny zanaka ny ten'Andriamanitra. Ho fiderana an'Andriamanitra dia iarahantsika manohy eo am-pitsanganana ny salamo fahavalo, ny andiny voalohany, faharoa ary ny fahasivy. Aorian'izay dia ataontsika ny raha fa 770 ny andiny voalohany. Aorian'ny vavaka vao mipetraka isika iarakisanantsika. Rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Jehovah Tomponay io, endreny voninahitry ny anaranao ny tany rehetra, nataonao eny amin'ny lanitra ny voninahitra ao. Avy amin'ny fihavan'ny ankizy madinika sy ny nono no nomenanao hoe noho ny mpanjafianao, mba hampanginanao amin'ny fahavalo sy izay tany malaratsy. Jehovah Tomponay io, endreny voninahitry ny anaranao amin'ny tany rehetra. Amen. Sakazany sasa kanefa panjaka malasa miterany ananarana safuri eto isa ni saotra si tera malasa no iaraky vavaka sika Tompo. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindro, ranay avy amin'ny Jesosy Kristy tokoa ianao. Mbola misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao indray izahay amin'ity anio ity, fa novembeninao sy notantaninao ka tratry ty andro anio ity. Saotranao fa noho ny fitiavanao anay dia mbola velonay soamantsara izahay ka afaka namonjy ny tempolinao masina andray fampianarana noho ny amin'izao herinandro ny fianakaviana izao. Engane ka hotahinao izahay tsara avy, ny ray sy ny reny, fa indrindra moa izahay zanaka izay nanokanana fampianarana anio. Tsy tanteraka tokoa moa izahay eo anatrehanao ka mifona aminao no ireo tsy fankatoavinay, ireo ray aman-drenay sy ny tsy fanaranay ny teninao. Mamelany elikay Tompo ary mamindrafo aminay. Engane tokoa ka anovanay ty herinandro ity ary ho tsarovanay tokoa fa ny teninao no hamonjy anay. Ny fotoana rehetra izay tanterahanay anio dia apetrakay ao am-pelatananao mba ho raisinay avokoa izay tianao ambara aminay, koa mangataka ny fanainao masina ary izahay mba hitoetra ty anatinay mandritra ty anio ity. Izany ary ny vavaka izay asanatry aminao, koa voninahitra mandrakizay anao rery ihany. Amen. Mialohan'ny hitsanganan'ny tompony anjara hitaro-bavaka sy hamaky teny dia ataontsika ny raha 770 ny andiny voalohany ihany.
Ry vavaksika Andriamanitra raitsy toa misaotra anao izay efa mbola nomenao indray izao fotoana izao ahafahany mamaky sy mihaino ny teninao masina ny teninao izay hainao any mahazo azy ary fahasalamanao any nofony rehetra koa angatahanay fanahinao masina irotsaka aminay mpamaky ny teny sy ny mpanomponao izay hitondra ny afatrao mba tsy hanambara fa tsy izay tianao ambara aminay ampianaro izay hahatakatra ny fahamarinanao ka fantatra fa ianao no Andriamanitra mamonjy ny zanakao amin'ny alalan'ny teninao amin'ny anaranao Jesosy no anaovanay izany vavaka izany amen. Miaraka maksihan'ny soratra masina isika ao amin'ny fanekena taloha bokin'ny ohabolana toko 4 andininy 20 ka hatramin'ny 17 rehefa hita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Anaka tandremo ny teniko atongilano sofinao ihany filazako aza vela ialo eo masonao izy fa raketo amponao fa hainao any mahazo azy izy ary fahasalamanao any nofony rehetra tandremo ny fonao mihoatra noho izay rehetra tokony ho tandremana fa avy ao aminy no hiaviany ainy esory aminao ny vava-mandainga ary ampanalaviranao ny molotra mamitaka aoka ny masonao hijery mahitsy ary ny ody masonao hibanjony eo anoloanao ataovy marina ny alehan'ny tongotrao dia ho voalamina ny alehanao rehetra aza mivily na ho amin'ny ankavanana na ho amin'ny ankavia esory amin'ny ratsy ny tongotrao. Hotoizantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny fanekena vaovao filazantsara araka an'izao na toko 9 andininy 1:30 hatramin'ny 9:30 ary hofaranantsika ny famakiana ny soratra masina ao amin'ny epistily 3 nosoratan'i Jaona 3 ny andininy 1 hatramin'ny 7 rehefa vita dia hovakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Dia ho Jesosy tamin'ny jiosy izay nino azy raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa ka ho fantatrareo ny marina ary ny marina ahafaka anareo tsy ho andevo ary ireo dia namaly azy ka nanao hoe taranaka Abrahama izahay fa tsy mba handevon'olona hatr'izay ela izay koa nahoana no ataonao hoe ho afaka ianareo. Jesosy namaly azy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevony ota fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva fa ny zanaka no mitoetra ao mandrakariva koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Izao olona mamangany Gaio lay malala izay tiako amin'ny fahamarinana. Ry malala mangataka aho mba ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra ne ianao tahaka izay hanambinana ny fanahinao ihany fa faly indrindra aho fony nisy rahalahy tonga ka nanambara ny fahamarinanao dia toy ny andehananao araka ny fahamarinana. Amen. Ray masino manamasinanay amin'ny fahamarinana teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eny ary dia efa tonga soeto ny ray aman-drenitsika ny mpitandrina raha maromana toveriny irina izay araka ny fananomanantsika mpiandraikitra ny fitaizam-panahy eo anivon'ny fonja an-tany mora. Miarabanao pastera tonga soa ary nalofa ny tompo teny an-dala tamin'ny andro manorana dia ampahery any ny tompo amin'izay ijoroanao eto anatrehan'ny fiangonana. Raha mieritreritrareo dia tonga dia azo an-tsaina hoe tsy mora ny asa fanompoana izay nametranan'izao ray aman-dren'izao fa raha indray mandeha fotsiny ianao namangy tany amin'izany toeran'izany dia ozy ianao hoe ohatrany tsy hiverina ty tsony fa mahavaky fo miasa ny fo, miasa ny saina, miasa ny fanahy any amin'izany toeran'izany. Ary tamin'ny fotoana namangina dia tanora be dia be manodidina ny 20 eo amin'izay hitanay fotsiny no sanin'izao ray aman-dren'izao. Natolotra azy ty loha hevitra tiany manao hoe mamonjy ny zanaka ny tenin'Andriamanitra
dia ampandrosa azy sika hanao ny hira teo ihany. Andininy faharoa moa teo natao fa andeha eo amin'ny andininy voalohany sika, ao anatin'izany mandroso ny ray aman-drenitsika hitondra ny fampianarana. Mbola hivavaka sika ry havana. Ry Andriamanitra rainay io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zokinay. Misaotra sinao izay amin'ny fitantananao ny fiainanay ka afaka mifampahery, mifamangy amin'izao fiangonana eto amin'izao efitrikema isotry fitiavana izao. Koa ankehitriny ary izay tompo raha anambara ny teninao, dia nao nefa ny teny fa aina ho an'ny izay mahazo azy ny teninao ary fahasalamana ho an'ny nofinay rehetra. Koa dia velombelomy amin'ny teninao ary izay ankehitriny tompo. Ary tahaka an'izao orana latraka zao tompo dia tsy hiverina aminao foana ny teninao raha tsy efa nantanteraka ny fikasana ho aminay tsirairay izay miaino izao afatra izao. Dia mitenena raha Jesosy araka ny fanaonao fa vonina hiaino anao izahay. Dia amin'ny anaranao no naovana izany vavaka izany. Amen. Araka ny efa fantatsika ho aminareo ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Araka ny efa fantatsika ry havana ny lohahevitra nomenanay dia hoe mamonjy ny zanaka ny tenin'Andriamanitra. Mamonjy ny zanaka ny tenin'Andriamanitra. Zaraintsika roa mazava tsara ry havana ny fampianarana. Ny tapany voalohany tsika dia resaka voambolana, ny tapany faharoa isika iresaka ny tenin'Andriamanitra izay novakiana ho antsika teo ry havana. Andeha ry havana isika iresaka ny voambolana aloha voalohany indrindra. Dia hitantsika fa misy teny telo fanalahidy ao amin'ilay lohahevitra hoe mamonjy dia ny zanaka dia ny tenin'Andriamanitra. Dia andeha ary isika resaka ilay hoe mamonjy. Rehefa miresaka izany mamonjy izany tsika ry havana dia misy zavatra roa tsy maintsy ao anatin'ny saintsika hoe misy ny mpamonjy, misy ny mila vonjy. Dia eto amin'ity lohahevitra ity izany dia ny zanaka no mila vonjy ry havana. Ary ny mpamonjy dia ny tenin'Andriamanitra. Ka andeha ahafahantsika mahazo an'ilay hoe mamonjy dia hoe inona ary no hovondrena amin'ilay zanaka e? Inona no hovondrena aminay zanaka? Satria raha mijery sika dia mbola hita hoe tanora ihany ny tenanay na dia ny tenen'ny pastera hoe ray aman-drenitsika. Dia fifaliana ny hoe mba mifampizara amin'ny mahazanaka ny tena ry havana. Dia inona mahavery atsika zanaka ary ka mila famondrena. Dia misy zanaka iray izay ry havanao modely ao amin'ny baiboly ao ao amin'ny Luka 5:10 ao. Zanaka isaka izay raha tadidinareo? Luka 5:10 ve tsy haintsika? Zanaka Adaly. Adaly satria very miala tamin'ny ray sy reniny izy ry havana dia nila famondrena. Dia izy avy eo ilay nitenen'ny rainy hoe very ka hita indray. Dia izay izany no jerevantsika voalohany aloha ilay hoe inona ary ny nahavery an'ity zanaka ity mba ahazony famondrena, satria izay izany no kendreny izao lohahevitra antsika izao hoe ilay tenin'Andriamanitra nge mamonjy antsika zanaka ry havana. Dia sokafy kely nge ary ny baibolintsika ao amin'ny Luka 15 dia hitantsika hoe inona ilay nahavery an'ity zanaka Adaly ity ry havana. Rehefa mahita ianao ry havana ny filazantsara ny Luka 5:10
dia eo amin'ny 412 eo no hitantsika ny fahaverezan'ilay zaza ry havana. Hitantsika voalohany ao hoe lany avokoa ny fananany rehetra ry havana. Eo zany sika ry havana dia mianatra isika zanaka hoe ay moa ny fananana dia mety ho tapitra io, mety ho lany io, tsy azo hitokisana ny fananana fa mety mahavery io, fa tsy mitondra amin'ny famonjena io. Nataky n'inona fanananao, nataky n'inona fanananao, tsy mitondra amin'ny famonjena io ry havana. Ny fanananao an Jesosy Kristy irery no mahavonjy ry havana. Ka manomboka izao ry havana, aoka itsika tsy atehitra amin'ny fananantsika hoe za manana an'izao voavonjy foana amin'ny situation rehetrarehetra ry havana. Za ry havana te hifampizara aminareo kely ny zava-misy any aminay eny amin'ny fonjeny. Marina ry havana fa tena hoe miasa ny vola eny, fa ny vavaka ry havana, ny fiarahana amin'ny Jesosy ny hitako hoe tena mahavonjy olona bebe kokoa eny. Fa raha le vola mantsy no eteherana ry havana, fetra izany ry havana. Tena hoe na ohatrinona tolotra anao tsy avidy ny fahafahany izany, fa ny fiarahanao amin'ny Jesosy Kristy irery ihany no manafaka antsika ry havana. Fa ankoatra ny fananana ry havana dia hitantsika koa fa ity zanaka ity ry havana dia lasa tsy nisy ankinana intsony, fa le tompo tany teo sisa ny ankinana satria nisy ny mosary ry havana. Izany hoe ny mahavery antsika zany ry havana rehefa tsisy hianteherana isika, rehefa tsisy hiankinana isika dia very isika ry havana. Dia eo no tombona tsara ny loha hevitra antsika hoe mamonjy ny zanaka ny tenin'Andriamanitra. Rehefa miantehitra amin'ny tenin'Andriamanitra ianao ry havana, tsy very ianao. Dia za manokana ry havana te hifampizara amintsika hoe izay izao ry havana dia tena hoe misaotra an'Andriamanitra fa voataiza tao amin'ny kristianina. Dia tena ampianarina foana hoe ny zanako sy ny asan'ny tanako dia ahoana? Adidiko ihany. Zany ny eteherana foana amin'izay rehetra sedra sy fitsapana lalovana dia miroso hatrany fa tsy sanatria dia hoe ny herin'ny tenako sy ny finiavako ny anteherako dia tsy maintsy tafita amin'izao fiainana izao ry havana. Dia za zany te hanoro antsika zanaka ry havana, manany ianao tenin'Andriamanitra ataonao fa nefa hiatrehanao ny sarotra sy ny mafy rehetra amin'ny fiainana, fa tsy sanatria dia ozy izy ianao hoe ny hiraniza re tsika tsy maintsy mandresy ozy izy ilay mpanakanto ve dia izany ve ny anteheranao, fa ny tenin'Andriamanitra ry havana hitokiana hianteherana fa io no mahavonjy atsika ry havana. Dia arak'izany ary ry havana dia taomina izany isika tena hoe hiankina amin'ny Jesosy, anana famonjena ary ny tenin'Andriamanitra no hitokintsika raha mijery ilay loha hevitra hoe mamonjy isika ry havana. Fa ndeha isika hijery sady ilay amin'ilay hoe ny zanaka. Ny zanaka ry havana dia haintsika hoe vokatry ny fanambadiana toy ny tokantrano zany. Ary tadidio tsara ity zavatra ity, raha tsy misy ny zanaka ry havana dia toy ny faran'izao rehetrarehetra izao. Fa mba heverinao nge hoe Adama sy Eva zany ohatra dia tsy niteraka izy, dia nanahoana ny tantaran'ny famonjena, mbola nisy ve? Tsy nisy intsony ry havana. Izany hoe isika zanaka zany ry havana dia sarobidy indrindra anohy ny tantaram-pamonjena ry havana. Ka ntaonantsika izany ry havana, tsy sanatria isika zanaka no andeha hiteny hoe alao aloha anjaran'ny zareo zao ny asa fanimpona, fa tadidio tsara ry havana fa ao amin'io baiboly io dia misy hoe mbola zaza izy dia fanatsoan'Andriamanitra toy ny Samuela, ary Jeremia dia mbola tanora. Ka tao amin'ny ianao ry havana aza miandryandro hoe rehefa lehibe vo anompo an'Andriamanitra vo anao sy anao an'izao. Tsy ry havana, fa ny tsara sy ny sarobidy dia ianao amin'io fahazanakanao fahatanorana io dia manompo an'Andriamanitra ry havana. Ka za zany te hanafatra ho antsika tanora zanaka hoe araroty ny andro azo anaovatsoa fa tsy fantatrao ny ampitso ry havana. Dia manentana anao ry havana hoe fao zay zara fanimpona afaka ataonao, fa aza tena miandry le hoe alao aloha rehefa zokizokiny maotina tsara, matotra tsara vao manao ny asan'Andriamanitra ry havana, fa misy ilain'Andriamanitra anao amin'ny mahazanaka anao io ry havana. Dia farany le resaka tenin'Andriamanitra ry havana. Rehefa miresaka isika hoe tenin'Andriamanitra ry havana dia misy endrika telo ny tenin'Andriamanitra. Dia ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra, ny tenin'Andriamanitra toriana ary ny tenin'Andriamanitra tonga nofo. Dia te hanontany ianao hoe
ireo zavatra endrika telo ny tenin'Andriamanitra ireo ve mahavonjy anao reo? Ty tenin'Andriamanitra voasoratsy ty ve mahavonjy atsika? Raha tsy vakiny izy tsy mahavonjy a. Azontsika ve le izy? Vakiny io, misy safidinao zany aloha hoe amaky ilay tenin'Andriamanitra sy apiditra azy ao am-po, zay ianao vao voavonjy. Fa raha jerenao fotsiny io, ataonao toy ny tantara rehetra ry havana, tsy ahavonjy anao velively io. Ary ny tenin'Andriamanitra toriana eto amin'ny pilipitsakoa ry havana. Raha ao anatin'ny fizaran'ny ray aman-dreny afatra isika no variana amin'ny Facebook sy ny rehetrarehetra fa tsy miainy, dia maninona ny afatra? Tsy mahavonjy atsika izy. Ka mila safidy mazava zany io ry havana. Ary Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo ry havana. Raha tsy raisitsika io ary iainantsika io, tsy ho tonga famonjena ao atsika io. Dia manentana anao zany ry havana manomboka izao hoe safidio re ny hamaky ny tenin'Andriamanitra, iainy ny tenin'Andriamanitra ary andray ny tenin'Andriamanitra, fa izay no mahatonga famonjena atsika. Fa raha tsy zany sika ry havana dia ho very ihany. Ary indrindra ry havana, tadidio tsara fa tsy fahaverezana mandalo no jerevantsika fa le maharitra ry havana rehefa tsy manaiky ny tenin'Andriamanitra isika, rehefa tsy manaiky hiasan'ny tenin'Andriamanitra isika. Andeha isika ry havana ankehitriny amin'izay hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra novakiana ho antsika teo. Ny ohabolana toko faha-efatra, ny andinin'ny faha-roapolo ka hatramin'ny faha-fito amby roapolo. Ny lohahevitra lehibe noraisina ry havana avy amin'ny ohabolana io dia hoe ny tenin'Andriamanitra miaro ny tenantsika. Tadidio ry havana, fa anisan'ny famonjena ny fiarovana atsika. Zany hoe ny tenin'Andriamanitra zany no barrière ary fanina ho atsika. Ka raha mitady ivily sika, tenin'Andriamanitra no mamerina atsika. Ary ohatr'izay le tenin'Andriamanitra zany hoe miaro atsika ary fanina ho atsika tsy ho latraka any amin'ny fahaverezana ny tenin'Andriamanitra ka hitoetra tsara ao amin'ilay famonjena. Dia andeha ary ho jerevantsika ilay tenin'Andriamanitra ry havana manazava amintsika ilay hoe miaro ny tenantsika io tenin'Andriamanitra io. Eo amin'ny andininy faha-roapolo ry havana dia ozy izy hoe amin'ny anaran'ny Tompo, anaka tandremo ny teniko, atongilany ny sofinao, iaino ny filazako. Eto zany izy ry havana dia mampianatra atsika hoe ny sofinao maninona ozy izy? Miaino inona? Filaza ny tenin'Andriamanitra ry havana. Io sofina io zany ry havana dia nampiasaina atao inona? Enona fa tsy sanatria anaovana be marenina. Zay ry havana ny olanantsika tanora ankehitriny, olanantsika zanaka ankehitriny. Isika ry havana betraka loatra no henotsika any ka ilay tenin'Andriamanitra. Ataoko hoe manana kapasité 100 isan-jato zao tsika iaino, ny 20 isan-jato zavatsafa zavapoana, fa ny 20 isan-jato zay ny mba tenin'Andriamanitra ry havana. Ao anatin'ny 20 isan-jato ary mbola 10 isan-jato ihany mba tena tadiditsika sy masaka hatrao tsika. Dia eo zany ry havana ny mila arenina satria lasa mirona be amin'ilay tontolo isika fa tsy ilay ao amin'ny tenin'Andriamanitra ry havana. Dia za zany te hanentana antsika zanaka ry havana. Raha te hiaino ny tenin'Andriamanitra ianao, tadidio ry havana fa isika rehefa natao batisa nisy fanekena nataon'ny ray aman-drenitsika teto amin'ity alitara masina ity hoe hampianatra antsika sekoly alahady sy ny tenin'Andriamanitra. Dia mitaona anao zany zao hoe hiainonao ny tenin'Andriamanitra dia miverena mahazotoa mianatra sekoly alahady, mahazotoa mianatra fianarana tenin'Andriamanitra ry havana. Fa tsy nisy olona mihitsy ny teny hoe matiantoka aho fa niaino ny tenin'Andriamanitra raha tena mifatoka izy ry havana. Fa raha antony hafa moa zany no alehany eo, dia izay izy no tena hoe very maina fotsiny ilay fotoana, very hariva fotsiny taty nefa ny te hovonjy izy kanefa tsy miaino akory ny ry havana. Dia te hiteny aminao aho zany manomboka izao hoe avadio le lahara-pahamehany, aza le izao tontolo izao le mameno atsika amin'izao feo rehetrarehetra izao tsony no henona, fa mba le feon'Andriamanitra amin'izay mba henona manomboka izao. Fa Andriamanitra nge miteny amintsika ity ny lalana ka ninona? Andehano. Dia mitaona anao ary manomboka izao hoe aoka re mba 20 isan-jato ny tenin'Andriamanitra fa 20 isan-jato izao tontolo izao. Fa hitantsika iny le efa nazavaina moa hoe ny akamaroan'ny olona amin'izao dia mihaino écouteur, ny zavatra henony ao
mozika manetanetana fotsiny a fa tsy sanatria ilay tenin'Andriamanitra. Dia ozy izy ianao hoe ka le tenin'Andriamanitra nge pastera mampatory raha ireny nenony fa ianao ry havana. Misy tenin'Andriamanitra ny am'salalana hoe saintsainiko andro amanalina ny teninao. Dia ny taonanao ry havana rehefa maheno ianao dia mba ampiasao amin'izay tenin'Andriamanitra izay ny sainao fa tsy hoe sanatria dia ho fenonao zavatra hafa fotsiny ny sainao ry havana. Fa izany no ahafahanao tena hoe voaro, voavondry amin'ny rehaka izao tontolo izao ry havana. Fa raha izay rehefa namomba ny sofina dia ny momba ny maso indray no resahany eo amin'ny andininy faharoapolo sy ny fahadimy amby roapolo. Andegny mba hiarahantsika mamaky le fahadimy amby roapolo hoe dia atsapanao hoe ay moa io tenin'Andriamanitra io tena miaro ny tenantsika tokoa. Andegny hiarahantsika mamaky ny andiny fahadimy amby roapolo raha sitraka reo amin'ny anaran'ny tompo manao hoe aoka ny masonao hijery mahitsy ary ny ody masonao hibandrina eo anoloana. Maninona moa isika ry havana ny taomina hijery mahitsy ary hibandrina eo anoloana? Dia ozy izy ilay olona daladala hoe ka ny maso angery pastera atao eo anoloana fa tsy any aoriana. Fa inona ny ao aorianao? Ny lasanao rehetrarehetra sy ny mombamombanao rehetra. Ary tadidio tsara ry havana fa raha iny no jerevanao ao mavesatra ho anao zao dia reraka fotsiny eo ianao a mivesatra ny latsa sy izay rehetra tsy nety fa iny. Fa ny taomin'ny tenin'Andriamanitra antsika dia hoe anoloana ny hoavy jerena ry havana fa aza mijery ny any aoriana any ary mizora amin'ny lala mahitsy fa aza miolakolaka ry havana. Fa tsy sitrak'Andriamanitra ianao ho very fa ny voavonjy no sitrak'Andriamanitra ry havana. Dia rehefa mijery eo anoloana ianao ry havana dia raha nareo sao no mijery anahy dia inona ny hitanareo aorianao? Ny hazo fijaliana ry havana. Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana mpandrinina ry havana. Fa izy no mpanefa sy mpanao ny finoantsika. Dia aoka isika tena hoe miara-dalana, mialolalana antsika mandrakarivo Jesosy Kristy fa aza mijerijery ny lasanao zany ry havana. Fa raha ny lasanao any jerevanao dia reraka eo fotsiny ianao hoe tia izaho dia izao sy izao. Nenina zany ny lasa be da be amin'ny fiainanao. Fa mitaonanao ry havana hijery ny hoavy hijery an Jesosy Kristy ilay tompo sy mpanefa ny finoantsika. Ary tadidio tsara ry havana fa anisany mampiavaka antsika izany hoe mijery an Jesosy Kristy izany. Ka tsy mandeha amin'ny fahitany isika hoe ny zavatra tsapako dia izao fa mandeha amin'ny finoana isika. Ary izany finoana izany dia ny zavatra tsy hita masonao no lasa tsapan'ny masonao ry havana. Ary za te hijaranareo an'izao ry havana. Ataoko hoe heritaona teo eo izay no niandraiketana ny asan'ny atao hoe taizara-panahy ny tany amin'ny fonja ry havana. Dia te hiteny aminareo aho fa tsy napoziko mihitsy ny fiovan'ny olona tao anatin'izany heritaona izany. Ary isaorako ny tompo ary fa tao anatin'ilay misy fiovana dia efa misy tonga dia mivoaka ry havana. Dia tena hoe mahafinaritra ry havana ny mahita ny asan'Andriamanitra toy izany. Dia te hiteny aminareo koa hoe na dia tsy hitanao aza ny fiovana amin'ny fiainanao, minoa an Jesosy Kristy ianao, fa izay ilay finoana ry havana. Ilay tsy hitanao ankehitriny ho hitanao ampitso ry havana. Ary izay ilay andehanana. Ilay masonao zany ry havana aoka tena hoe maso hijery an Jesosy Kristy hoe i Jesosy efa ny zavatra rehetra ivavahanao io. Efa voaresantsika izay ny sofina maso fa andeha hijery ny fo indray isika ry havana. Andenga efa kitsika ny andininy fahatelo amby roapolo amin'ny ohabolany toko faefatra andininy fahatelo amby roapolo hoe dia hozy ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'ny tompo manao hoe tandremo ny fonao mihoatra izay rehetra tokony ho tandremana fa avy aminy no hiavian'ny aina. Ny fohibe ny ainantsika ry havana dia aiza? Ao amin'ny fontsika. Ary tadidio tsara fa zavatra kely io nefany io no mibaiko ny rehetrarehetra amin'ny fiainantsika. Dia eo zany sika ry havana le ampianarin'ny olona foana hoe mahaiza maninona miaina fa ny fonao io vitsy kely ny zakan'io fa tsy dia be tahaka ninona sy tahaka ninona akory. Ka ny fahaizanao miaina ry havana dia ny fitandremanao hoe io fonao io araka ny tenin'Andriamanitra esory ny foletika sy ninona
fahavinirana. Litanareo any amin'ny Efesianina any misy an'izay. Aoka zany io fonao io tsy aratraratra fotsiny amin'ny tsy misy antony, indrindra isika zanaka ry havana. Te hitonanao ary havana, arovo ny fonao, indrindra ho anareo zanaka vavy ry havana. Rehefa mbola tsy taitra io fitiavana io, aza mbola tairina aloha. Fa rehefa hitanao hoe fotoana dia tsy maninona izany, kanefa tandremo ny fonao ry havana. Aza miantehitra amin'ny olona ry havana, fa Jesosy Kristy ihany no iantehero. Fa izay mandry le manahirana ry havana, le hitanareo le mitsabo ny inona moa teo, le ratsapo. Fa mieritreritra ianao any amin'ny sady mijoro vavolombelona moa miresaka aminareo ihany. Any aminay any amin'ny fonja any misy vehivavy ry havana mahavita mamono ny vadiny noho ny inona, noho ny ratsapo ry havana. Dia za zany te hiteny aminao hoe tandremo hoe aza dia manao extrême be loatra amin'io fitiavana io, fa mila tandremana io ry havana. Fa indraindray tsika ohatra ny tena tiako be isika dia tratrintsika ho foana, fa mila mitandrina isika, mila petraka amin'ny Jesosy ry havana ny fiainam-pitiavantsika, satria avy ao amin'io fo io ange reto ny tena mampijaly antsika indraindray. Mahafinaritra anahy ry, dia eo dia lasa, dia avy eo amin'izay dia alefa any mihitsy ny fo rehetrarehetra, nefa ny avy eo tsy tian'ilay olona akory, dia avy eo lasa mifamono, nefa ny izany tsy sitrak'Andriamanitra, tsy fiainana zanak'Andriamanitra izany ry havana. Koa manentana antsika zanaka ry havana hitandrina, satria tena hoe kely io fotsika io, nefa ny mahavita zavatra be. Dia malohan'ny hafarany amin'iny ohabolan'iny dia ny amin'ny vava ry havana. Eo amin'ny 2:4 dia ambarany hoe esory aminao ny vava mandainga ary ampalanaviro anao ny molotra mamitaka. Mazava ry havana izany tenin'Andriamanitra izany. Taomina izany ianao hiteny fahamarinana amin'ny fiainanao. Dia ozy izy ianao hoe dia ahoana izany pastera ny ainana izany teny fahamarinana izany. Tadidio tsara ry havana ny tenin'i Jesosy any amin'ny Jaona 4:4 hoe izao no inona lalana sy fahamarinana ary fiainana. Dia i Jesosy ataovy ohatrany hoe hitanareo raha miteny ianareo dia miteny tahaka ny Jesosy, fa tsy sanatria ifonana moa zany ty ohatrany hoe ataontsika any. Indraindray tsika dia ohatrany hoe manao vazivazy, dia lasa fitaka, lasa lainga, dia lasa tsy ao amin'ilay fahamarinana tsontsika indraindray ry havana. Fa tena mitaonanao ny tenin'Andriamanitra androany hoe atsaharo re io laingalainga io famitapitahana io. Fa ny faran'izany ange ka tonga any aminay ihany nareo hoe petraka ange ry havana ny olona noho ny famitahana, noho ny abus de confiance, noho ny escroquerie rehetrarehetra io doboka any aminay ihany ry havana. Dia rehefa tonga any izay vao hoe nanenina pastera, ifona pastera, tena ibebaka pastera, ka maninona raha tamin'ilay nanaovana anazy no nandeha amin'ny fahamarinana. Ka eo dia mantady ina moa fanazavana rehetrarehetra eo ry havana. Fa za zany te hiteny aminao hoe araroty re ny ainana amin'ny fahamarinana, fa tsy hoe rehefa tonga any aminay any vao anenina hoe tena vonona pastera iovafoa. Fa mitaonanao nefany ao anatin'izany koa nefa n'ilay olona tsy hoe sanatria dia hanendrika olona resy isika, fa ampiresina izy mba handeha amin'ny fahamarinana. Dia isika zany zao mbola tsy nahita ny tany aminay, dia te hateny aminareo aho hoe iaino ilay fahamarinana ry havana. Fa tandremo tsara ry havana, fa zavatra eritreretinareo hoe zavatra tsisy dikany kely no mahatonga anao 3 taona 2 taona any amin'ny tamora. Ka dia mitaonanao ry havana, tena hoe io vavanao io, araka ny tenenin'i Jakob izay hoe io vava io ry havana dia tsy tenenana sady mamy io ny mangidy, fa rehefa mamy dia mamy foana. Ka dia teny hoe io vavanao io atao fitaovana fampandrosoana ny hafa, fa tsy sanatria dia io indray no amtehanao ny namanao. Dia ny farany ry havana hitantsika eo amin'ny 2:20 ny mikasika ny amin'ny hoe tongotra io. Ozy ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny 2:20 hoe ataovy marina ny alehan'ny tongotrao dia ho voalamina ny alehanao rehetra ry havana. Mitaomana antsika izany ry havana mba tena ho mpanaradian'i Jesosy Kristy tokoa, fa tsy sanatria isika ny aloha lalana an'i Jesosy Kristy. Ny olana mantsy ry havana indraindray ity ny faniritsika i Jesosy Kristy aty aoriana aty,
dia izany lasa aloha zany ny antsika aloha no lasa aloha dia Jesosy manaraka fotsiny tahaka ny hoe terentsika Jesosy anaraka ny sitrapontsika nefa haitsika foana ny tenin'Andriamanitra hoe akino amin'ny Jehovah ny lalanao dia maninona dia ataony tanteraka dia ny taonantsika zany ry havana anova fijery manomboka izao hoe raha mandeha ato amin'ity ifonako ty ohatra ity hoe bara ity avy sitrak'Andriamanitra izany dia ianao tonga dia malala hoe na ny tongotra ao ary anakana anao amin'izay hoe arino alefa tsy any amin'izany toerana tsy tandrify izany ry havana dia mitaonantsika ry havana tena hoe ataontsika hololaharana amintsika ny tenin'Andriamanitra dia hitantsika amin'izany zany ry havana fa ny tenantsika rehetra kay dia arovany io tenin'Andriamanitra io rehefa enotsika akatoavintsika io tadidio tsara izay clé zay ry havana hoe safidinao no teo arovany tenin'Andriamanitra fa tsy ny tenin'Andriamanitra no afaka tonga dia miaro anao direct ry havana fa ianao aloha misafidy hoe ekeko zany ny ampiasany sofiko iain'ny tenin'Andriamanitra ny masoko hijery an Jesosy Kristy tompo ary ny foko ho tandremako fatratra ary ny vavako hiteny fahamarinana ary ny tongotro anaraka an Jesosy ry havana rehefa manaiky andreo ianao ry havana dia voavondry ianao voaro ny tenin'Andriamanitra ianao fa rehefa manday ianao dia mizaka ny vokany ianao avy eo hitantsika tsara ry havana ny vokatsy ny ohatrany hoe tsy fankatoavantsika zany dia voatery lasa manao vakansa kely any aminay any manao MD kely any mety 2 volana 3 volana fa samy manana ny anazy moa io fa za zany teny aminareo hoe mitandremy araroty ny fanananao fahafahana ry havana fa mafy zany hoe voarindriny rindrina efatra tsy afaka mivoaka makaizakaiza ianao dia mitaonanao ry havana tena hoe safidio reny voavondry fa aza mba isan'ny novery amin'izao sisa izao fa andeha ry havana isika hijery any filazantsara araka ny Jaona toko 9 ny 9:1 ka hatramin'ny 9:3 Jaona toko 9 ny 9:1 ka hatramin'ny 9:3 ny hitantsika eto indray ry havana ny tenin'Andriamanitra mamonjy ry havana dia tenin'Andriamanitra manafaka atsika amin'ny fahotana tenin'Andriamanitra manafaka atsika amin'ny fahotana dia ao ilay ahitantsika ilay tenin'Andriamanitra malaza hoe raha ny zanaka no manafaka dia maninona fifaliana re zany rehefa maheno an'io ry zareo any aminay any ry zareo tena hoe Jesosy ny anafaka zao dia zao ve pastera sa miandro fotoana an Jesosy tompoko fa tsy zao dia zao fa izy kosa nefa ny afaka manafaka ny fahotanao mibeba ianao zay ilay ampaherezana ny zareo zany fa tsy hoe afaka zao dia zao zany miaramody amin'ny pastera ve zany ry havana mba fifaliany zareo mihitsy zany hoe ody araka amin'ny pastera kanefa ny amin'ny fotoanan'i Jesosy fa tsy amin'ny fotoanany fa andesika hianatra ny tenin'Andriamanitra io manafaka atsika amin'ny fahotana ny tenin'Andriamanitra ny famondrenatolony ka voalohany indrindra ry havana dia zao raha te ho afaka amin'ny fahotansika dia mitoera ho mpianatry Jesosy mitoera ho mpianatry Jesosy hitantsika eo amin'ny 2:3 zany ozy ny tenin'Andriamanitra hoe raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatro tokoa izany hoe isika zany ry havana rehefa mitandrina ny tenin'Andriamanitra tsy hoe nambara aminareo fotsiny androany ny tenin'Andriamanitra dia hoe akatony tenin'Andriamanitra zany androany fa mila maharitra io ry havana tsy fanapahan-kevitra taitaitra ry havana hoe nafinaritra na fampianarana androany dia akatony tenin'Andriamanitra ry havana fa mila tena hoe entitra ianao hoe tompo tena hitoetra ho mpianatrao aho ho mpanaradianao aho hiditra amin'ny sekolinao aho manomboka izao dia izay teninao no arago ary ho hitanao ny fandrosoanao sy ny fiarahanao mandroso amin'ny tompo ry havana rehefa manaiky ho mpianatry Jesosy ianao fa tsy hoe taitaitra fotsiny tsy fanapahan-kevitra taitaitra io ry havana ary izay mahafinaritra ny sekoly alady ry havana misy kilasy miakatra dia mitombo amin'ny fahalalana tsara ny tompo ianao fa tsy hoe adama seva foana koronao ampianarina anao efa 12 taona ianao dia mbola adama seva tao amin'ny sahedena foana sa hoe izany ve ny fianarantsika misy fivoaranao ry havana dia te hiteny aminao aho hoe
marety fa ny olana ny tanorantsika mantsy zao ry havana rehefa 14 taona 19 taona iny dia efa tsy manao sekoly alahady tsony fa efa ho katekomena zao pastera tsy ry havana mila maharitra amin'ny teniny sika dia mpianatra tokoa dia tehiteny aminao zany hoe rehefa tafiditra tao amin'ny sekolon'i Jesoa ianao mitoera tsara ianao ry havana ary tadidio tsara ngefa misy koa ny antsoina hoe sekoly alahady ho an'ny olon-dehibe tanareo ilay herinandro sambatra iny fianakaviana sambatra izay dia ino no arahana isanandro ry havana dia te hanentana anareo zany hoe mazotorenao mianatra ny tenin'Andriamanitra fa izay le hoe miditra amin'ny sekolon'i Jesoa mpianatra Jesoa ianao maharitra ianao ry havana ary za manokana dia misaotra anareo naharitra atao hoe tamin'ny fiandrasana ny tenanay fa tena hoe Jesoa ny amaly fitianareo dia eto zany ry havana dia te anoro anao hoe rehefa miditra amin'ny sekolon'i Jesoa ianao aza manao lesabotsy ry havana inona le lesabotsy mivangabao ohatrany hoe manao tsidipahatra sisa ny fiangonana manao indraindray rehefa misy occasion dia maninona dia mianatra dia rehefa tsisy dia maninona indray miembotra fa tadidio tsara fa isika ry havana isaorana ny tompo fa tsy voafondra fa ny olana any amin'ny voafondrany rehefa misy zavatra ho zarainy tia pastera olo-masina be fa rehefa tsisy ahoana basy ohatran'ireny hoe niara-ny lalao tamin'ny zareo zany fotsiny ianao gaga mihitsy hoe dia ahoana rao amin'ny fiainana ty intérêt fotsiny zany no ahafantarana ianao ry havana kanefa ianao mpianatra Jesoa tsy ho zany ianao ry havana tsy ho kajikajy sa tsy ho memy pasteran'izao andro any vary raika poka dia tena aleloia pastera zao fa rehefa avy eo ohatran'ireny hoe tsy fantatrao zany le olona ohatrany hoe niara-ny lalao anao zany dia za zany te hiteny aminao aza tao an'izany re ny fiarahanao amin'ny Jesoa fianaranao ny tenin'Andriamanitra ry havana fa tena hoe mitoera tsara dia tena hoe maharetatra amin'ny farany fa haintsika tsara le teny hoe izay maharitra hatramin'ny farany maninona no vonjeny teo voavondry hatramin'ny farany sika fa tsy hoe atenatenany dia latsaka mpandehanany ry havana fa ny faharoa ry havana rehefa mianatra ao amin'ny Jesoa ianao dia fataro ny marina ry havana tadidio tsara ry havana fa rehefa misy tenin'ny mpandinika izay hoe rehefa misokatra ty baiboly ty dia na itsika kristianina ary misaviritaka satria samy manana ny eviteniny samy manana ny fandikan'ny tenin'Andriamanitra isika marina antsoina hoe fampianarana inona fampianaran-diso ry havana fa aoka ianao hitoetra amin'ny fahamarinana ry havana fa izay ny tena tian'Andriamanitra hoe le marina fataro dia tazomy tsara iny dia mijoro tsara ianao fa za te hiteny aminareo ny eny aminay eny fondra eny misy karazana fivavahana tsy latsaka ny 30 eny samy milaza hoe Jesosy daholy dia eo amin'izay zany ianao hoe iza le mahavonjy amin'ireto dia nefa mifona aminareo amin'ity fitenin-dratovy ity hoe ny sasany amin'io dia mitatasika fotsiny miresaka fotsiny hoe ohatrany hoe mifona mizesy tamin'le voafonja fotsiny anna kizao nefany tsisy tenin'Andriamanitra mihitsy ambarany dia nefany za te hiteny hoe enao le marina io mihitsy zany mahafinaritra anay ry havana hoe misy ny antsoina hoe fampianarana soratra masina aho dia za nampahafantarina le fahamarinana le voafondra ry havana dia iny izy avy eo mijoro vavolombelona fa indraindray ry havana rehefa entin'le niany moa zany dia rehefa hoe izay mitondra fanampiana ihany no tena ivavahana dia any ny olana an-drareo ry havana hoe zay tia manolotsolotra zany no arahan'ny olona betsaka dia zany efa te hiteny ry havana hoe isika tsy tahaka izany isika tsy misy an'izany aty amintsika tahaka izao ka mitaona zany hoe tandremo ireny fampianaran-diso fa tena betsaka ry havana tsy haiko haintsika angamba le vaovao faraparan'ireny hoe za tsy hitory filazantsara itsony tahaka an'izany indray zao no ohatrany lasa atao hoe tendance la mode hoe za tsy ao tsony fehefary indray zao fiemorana zany dia izany indray ve no arahantsika menakavy ry havana fa ianao no efa nafantatra ny fahamarinana dia mijoroa dia tazomy tsara zany fa hitanao fa omeny tompo satroboninahitry ny fiainana isika ry havana dia farany ry havana le resaka le
toko valo andiny fahina amin'ny telopolo hoe raha ny zanaka no manafaka dia ho afaka tokoa isika. Tadidio fa ny fahafahana tiany Jesosy amin'io ry havana. Dia tsy sanatria ilay ataontsika hoe araka ilay iran'ny dessin animé iny hoe libéré délivré, fa ilay fahafahana ara-panahy. Afaka manompo an'ny tompo isika, afaka manao izay rehetra sitrapon'Andriamanitra isika ry havana. Fa tsy sanatria ho voafehan'ilay fomba fanao tahaka ny reto jiosy ny resaka ny Jesosy reto. Izy reto mantsy ry havana dia nihevy tena hoe zay taranaki Abrahama, tsy andevon'izana an'izy ka tandremy ry havana. So andevo ny fomba mpiangonana ianao. Fa ny tompo eto dia miteny mihitsy hoe rehefa manaiky ahafahako ianareo dia afaka mandeha amin'izay sitrako amin'izao. Hitanareo any amin'ny Galatiana dia hoe natsoina ho amin'ny fahafahana isika. Dia iaino tsara izany fahafahana izany ry havana. Fahafahana ara-panahy sy ara-nofo ry havana. Dia mitaona antsika izany tena mba iaina hoe olon'afaka isika. Dia izay ry havana tapany faharoa amin'ny resaka tenin'Andriamanitra iny fa iresaka amin'ny tapany farany isika sady mamitipitina isika ny epistily fahatelo nosoratan'i Jaona fahatelo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo nodiniantsika farany ahafahantsika tena hoe mahatsapa izany hoe mamonjy ny zanaka ny tenin'Andriamanitra ry havana. Dia eto indray ny lohahevitra andraisina dia hoe ny tenin'Andriamanitra mamelona ny fanahitsika ry havana. Ny tenin'Andriamanitra mamelona ny fanahitsika. Tadidio tsara ry havana fa ny trondro rehefa tsy miaina ao anaty rano dia maninona izy? Maty. Dia tahaka an'izany koa tsika ry havana. Rehefa tsy velomin'ny tenin'Andriamanitra isika ny fanahintsika dia toa maty ara-panahy isika. Koa voalohany indrindra ry havana, avelonanao ara-panahy dia manana firaisam-piainana amin'ny Jesosy. Manana firaisam-piainana amin'ny Jesosy ilay teny tonga nofo ry havana. Ahoana izany hoe anana firaisam-piainana amin'ny Jesosy? Mazotoa isika mivavaka, mazotoa isika mamaky tenin'Andriamanitra, mazotoa isika manompo an'Andriamanitra ry havana, ary mazotoa manolo tena ho an'Andriamanitra. Fa ireo vao ireo singa ireo fotsiny ry havana misy hoe tsy ampy dia tadidio tsara fa efa manalavitra ny tompo ianao izay. Dia mitaona anao izany, mitaona antsika izany azoto hivavaka, amaky tenin'Andriamanitra, azoto amin'ny asa fanompona, azoto hanolo tena ry havana. Fa tadidio tsara ry havana. Fa ny tompo dia mampanantena antsika hoe mifankazara amin'ny tsy toy ianao dia maninona? Hiadana. Izay nge ilay firaisana amin'ny Jesosy, izay fifankazarana amin'ny tsy toy izay. Dia iaino ary izany dia ho tanteraka amintsika tokoa ilay tenin'Andriamanitra hoe ho ambinina salama amin'ny zavatra rehetra ny ianao tahaka an'izay nambinana ny fanahinao. Rehefa miray amin'ny Jesosy ianao ry havana, marina aminao io tsodranomasina io, fa tsy toetra tsodrano fotsiny izy ry havana. Fa ny faharoa ry havana, rehefa mamelona tsika ny tenin'Andriamanitra dia mila koa isika mijoro vavolombelona. Tadidio tsara ry havana fa kristianina tsy mijoro vavolombelona, mizara izay azony izany dia tahaka ny ataoko hoe dobo masiso ry havana. Tena hoe hitanareo ry rano rehefa angonina ao amin'ny toerana raika mielaela dia masiso iny, maimbo be io ry havana. Ka ianao izany rehefa tsy zarainao izay azonao, toy ny loharano miparitaka any amin'ny rehetrarehetra any, lasa maniry ny zava-mananaina, ny zava-maitro rehetrarehetra, dia tadidio tsara fa lasa masiso ianao fa tsy mamelona ny hafa. Ka mitaona anao izao tenin'Andriamanitra izao hoe mijoro vavolombelona ianao. Raha tena voavonjy ianao, ny hamantarana ry havana fa voavonjy isika dia isika mijoro vavolombelona. Isika hoe very paster efa nakany amin'izany hoe fondrany zaza tsy ampy-taona izany dia hitan'zareo ilay ankizy feno lagaly be dia izany ry havana ny fijoroana vavolombelona. Fa tsy sanatria dia iza koa ny ara-iosina amin'ireo kratsinina ary pasterako, aleo fa vavaka anareo izay dia efa ampy izay eny tompoko, tsara ny vavaka fa tsara koa ny hoe mba mahafoy ho an'izy ireo ry havana. Tsy teny anareo hoe andao daholo tsika rehetrarehetra ho any, sanatria izany toerana saripady ny andry havana, ka tsy hoe ny rehetrarehetra dia mahafaka mitsofoka sy miditra mivoaka ao. Kanefa za manentana anareo, ny vavaka sandratrareo dia efa sarobidy ho an'ireo zaza voafondrany, zanaka voafondrany, ny
fanoana nataonareo efa tena hoe mitondra aina ho an'izy ireo zany. Ary indrindra moa za rehefa na tena faly manokana tamin'ny volana inona moa iny ry pastera tany iny, tena hoe wow, saotra ny tompo satria hitany daholo ny zava-misy rehetrarehetra tany, na dia quartier iray aza ny hitany, fa ny quartier any mantsy misy eo amin'ny 10 mahery eo ny any. Dia izany ry havana mila tsidihana sy ampaherezana daholo, dia mila fanohanana zany ara-bavaka sy ara-pitaovana. Dia manentana anareo hijery an'izany satria isan'ny fijoroana vavolombelona izany, satria ny olona voavonjy mijoro vavolombelona mizara ho an'ny hafa ny famonjena koa, fa tsy mitazona ho azy irery ry havana. Fehizitsika ry havana ny resaka tenin'Andriamanitra teo ny tenin'Andriamanitra mamonjy dia voalohany miaro ny tenantsika, manafaka antsika amin'ny fahotana ary mamelona ny fanahintsika ry havana. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra fa ny fiadanana kosa dia ho amintsika rehetra, vavaka isika. Ry rainay any an-danitra, misaotra anao izahay tamin'izany fifampizarana fohy nataonay teto. Ianao Andriamanitra no angatahanay hiasa mahery ho an'ny tsirairay amin'ny teny izay nafafy, ka dia avy zato eny tokoa anie zany, fa tsy sanatria dia ho lanin'ny vorona eny an-dalana fotsiny, na dia na ho voatery ao anaty tsilo tompo, fa dia ianao no ampiasa mahery an'izany teninao izany ka dia hamonjy anay izanaka tokoa izany. Ary ny angatahanay Jesoa dia tsy miafina aminao ny atao hoe rehaka izao tontolo izao izay be da be tokoa amin'kehitriny. Dia ianao anie Jesoa ny hiaro ny tanoranao, hiaro ny zanaka rehetra amin'izao vanim-potoana mihasarotra dia mihasarotra izao ka dia hamonjy anay ianao, hiaro anay ianao, ho tsapa anay tokoa, fa miara-dalana aminay ianao Jesoa. Ka na inona endriky ny fandrosoana dia miara-dalana aminay ianao, dia mahatoky ny fitantananao izay Jesoa. Misaotra anao manokana izay Jesoa ho an'ireto mpanomponao izay mahafohy fotoana nianatra ny teninao. Ianao anie Jesoa no tena hoe anome hafanampo amin'izy ireo hatrany amin'ny fanarahandianao. Dia ny angatahanay Jesoa dia ny anjara tsara izay efa nomaninao an'izy ireo dia tehirizo ho azy izany. Mivavaka manokana izay Jesoa ho an'ny ray aman-dreninay eto amin'izao toerana izao. Ianao anie no ame hery sy tanjaka ary fahasalamana azy hatrany amin'ny fitantanana izao fiangonana izao. Mivavaka koa izay Jesoa ny mpiara-miasa rehetra sy ho an'ny kristianina rehetra, mba tena ho fahazavana sy fanasina tokoa ny kristianina rehetra eto amin'izao fiangonana FJKM Maisotry fitiavana izany, ka dia hiaina an'izany fiainam-pitiavana ahafantarana fa mpianatra ao izany tokoa izahay. Mivavaka manokana izay tompo ho an'ny zanaky ny filohan'ny FJKM izay any amin'ny toerana misy anay ankehitriny. Angatahanay Jesoa ianao ny kasika ireo rehetra izay mikarakara ny dossier an Jesoa mba hanafaka azy amin'izao amin'ny toerana misy azy satria zanakao izy malala eo imasonao. Dia mahatoky ny fitantananao izay Jesoa amin'ny androm-piainanay manontolo. Fa ho mariky ny fiombonanay Jesoa dia maminay indrindra mampiaraka an'izao vavaka izao ilay vavaka nampianarinao manao hoe ry havana. Retsika teo ilay fiombonan'ny pastera ny an-tanànany. Mihetsika kely izy dia any aminay ry havana. Azo mipetraka aloha pastera. Tena hoe efa teny tonga nofo any amin'izany toerana izany i pastera raha nandre teo isika. Tena hoe miara-monina, miara-mitondra ny zavatra rehetra any. Atsangano hoe ny tanana izay efa mba namangy tany amin'izany an-tany mora. Za tsy hanao hoe nanao vakansa tany. Fa namangy misaotra anareo izay mbola tsy tany amin'ny fotoana ilay hoe hamangy sika ilay manangona paty iny, taky ninona ny fifalindry zareo mahazo any paty roa avy dia faly ery izy dia mba misoratra anarana ny ray aman-dreny be io fa efa pakana misoratra azy za koa pastera mba ho any fa misoratra anarana meloha.
miara-miasa amintsika ny fonjatany mora araka ny fandaminan'ny synodam-paritany. So isy anana fanontaniana isika. Za zao nanantena isy anontany hoe marina ve fa mangahazo no hoaninany? Marina ve pasteur? Impiry isan'andro? Nampimeana mihitsy ara fa omaly safako omaly dia hinana sokola ve paster? Ay mangazo ty lazay zareo fa ino moa teo? Sokola zany. Dia ilay izy isaky ny amin'ny 3 no mihinana ino moa teo? Mihinana mangazo izy. Ny zava-misy any zany misy ilay olona misy hoe mamangy dia manatitra sakafo ny avany. Dia reny tsy miandry an'ilay ino moa teo? Amin'ny 3 mihinana mangazo. Fa misy azo andrahoana ihany zany any. Dia reny zany ohatra amin'ny 12 miankina amin'izay lera. Ary izay mahafinaritra manokana ry havana. Raha ny any amin'ny lehilahy zany dia tena hoe ilahara izany mangazo zany. Eo amin'ny 4 arivo eo zareo. Ngamba ny 3 arivo milahatra mangazo daholo. Fa ny arivo mba hoe mahandro. Fa ny any vehivavy kosa eo amin'ny 700 mba eo amin'ny 200 fotsiny no milahatra. Fa 500 mba samy mba ino moa teo? Mifanohana. Dia izay kosa nefa nisaorana amin'ilay zaza tsy amin'ny taona mba misy fikambanana zany mba manome sakafo anazy ihany. Fa rehefa tsy tonga moa ilay fikambanana dia tsy maintsy inona no hanina mangazo. Dia izay. Ohatr'izay paster niany eny ary dia mankasitraka ny tompo isika ny amin'ity takariva ity misaotra ny mpitandrina nitondra ny fifampizarana izay tena hoe kely eo anatrehan'Andriamanitra fa nalahatra tamin'ity loha hevitra ity. Izy mahafantatra hoe oviana no niresaka taminy. Ary rehefa natao ny fandaminana dia ny larobia ny nety. Dia nefa ny larobia araka ny fandaminana teo anivon'ny voameran'ny ankohona sy fanabeazana. Tokony ho loha hevitra sabotsy izy ity raha ny fandaharan'ny synôda. Fa totona larobia. Tena hoe fandaminan'ny tompo izany. Dia mankasitraka pastera ny amin'izay fahatongavana teto raha nafantatra fa maro taminay koa dia tratra ny fahasarotana teo amin'ny fifamoivozana ny tompo nahalalany amin'izany. Dia manolotra ny solo tsara-dalana, solona elo, tsy ataoko hoe solona mangahazo fa dia misaotra indrindra. Azafady fa eto ny dropengolana fa tsy voajery. Hitsangana isika hivavaka. Aorian'ny hivavaka sy ny tsodrano dia ataontsika ny raha 7:30 hivavaka isika. Jisoa ataonay hoana ny tsy hisaotranao satria mandahatra ny fiainanay amin'ny fahendrena ianao ary amin'ny fahefanao indrindra koa. Nitondranay teto ianao fialofanao anay ary nitondranay teto mba ho fiarovana ho anay amin'ny teninao. Miaro ny momba anay rehetra ianao na ny vatanay na ny fanahinay. Eny ny fandahara-potoananay, ny fiainanay andavanandro. Mankasitraka ny amin'ny teninao arena, fahasalamana ho anay, aina sy fahavelomana ho anay. Mamarana izao fotoana takariva izao izahay, maniry indrindra ny ombanao izao ray aman-dreny mpitandrina izao amin'ny asa sarobidy, masina, saropadina tolotra ho azy, amin'ny fitantanana, fitaizam-panahy any amin'ny fonja. Fantatray fa raha kely indrindra izany dia mampivavaka olona tsy latsaky ny 4 arivo izy any amin'izany toerana izany. Tsy mora tompo. Mandresy lahatra olona andeha amin'ny fahamarinana izy any amin'izany toerana izany. Sarotra fa noho ny herinao sy ny fahendrena avy aminao dia ajoroa izy ary ho tena fantsona eo am-pelantananao hanafaka olona maro. Dia ombay ny tanamaherinao izahay raha hamonjy fodiana ho tonga soa any amin'ny tokantrano misy anay tsiraray avy atsiaro fa tena namonjy anay ny teninao ary hiaro anay ny teninao. Hanolotra ho avy tsara ho an'ny fiangonana ianao anatin'izao herinandro ny fianakaviana izao. Atolotra eo am-pandaminanao sahady ny amin'ny rahampitso sy ny rafaka mpitso, ireo tompona anjara avy amin'ny sampana, ireo mpitandrina izay iranao hitsidika anay. Dia amin'ny anaranao Jesosy
no hanonanay izany vavaka izany. Amen. Raisy mba ho tanteraka amintsika ny tsodrantronona amin'ny anaran'ny Tompo. Ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra, hiaro ny tenanareo sy ny anareo ary ny fanahinareo ho tanteraka tsy anatsiny mandra-piavin'i Jesosy Kristy Tompontsika. Mandiana hamonjy anao ny tenin'Andriamanitra. Amen. Ho an'Andriamanitra ireriany ane ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.